Ny mety toetry ny andro eny an-dranomasina ny alarobia 12 febroary 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny alakamisy 17 febroary 2024 amin'ny 9 maraina. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Kapitambra hatrany Kapesta, anorana tandrifin-drahona amin'ny Tsitokotoko. Ho avy andrefana nahavaratra amin'ny ankapobeny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 20 km isan'ora. Andinimpanonjy na anonjam-beny ranomasina ahery ny any amin'ny tendrony atsimo. Avon'ny onjy ray hatramin'ny 1.5 metatra, ahatratra 2 hatramin'ny 3 metatra ny any amin'ny tendrony atsimo. Kapesta hatrany Manoro, Anora-Ambaratra Matevina, ho avy atsimon'ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 7.30 km isan'ora, ahatratra 5.70 hatramin'ny 5.70 km isan'ora ny any avaratra Toamasina. Ho avy atsimo Atsinanana kosa ny faritra rehetra amin'ny faran'ny feptaona ka ho 20 hatramin'ny 7.30 km isan'ora. Anonjam-beny aherin'ny ranomasina, avon'ny onjy 2 hatramin'ny 3 metatra, isan'ny rano ateraky Diomako. Manoro hatrany Taolagnaro, anorana malefaka miatoato, ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 7.0 km isan'ora. Anonjam-beny ranomasina, avon'ny onjy 2 hatramin'ny 2.10 metatra. Taolagnaro hatrany Ankapobeny, ho maina ny andro, ho avy Atsinanana ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 20 hatramin'ny 4.70 km isan'ora. Anonjam-beny ranomasina, avon'ny onjy 2 hatramin'ny 2.10 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap-Saint-Vincent, ho maina ny andro amin'ny ankapobeny, ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 7.30 km isan'ora, ahatratra 5.70 hatramin'ny 5.10 km isan'ora ny any amin'ny tendrony atsimo. Anonjam-beny ranomasina, avon'ny onjy 1.4 hatramin'ny 2 metatra, ahatratra 2.4 metatra indraindray ny any amin'ny tapany atsimo. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, Anora-Ambaratra eo anelanelany Morondava sy Cap Saint-André, ho maina kosa ny any ankafa, ho avy atsimon'ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho sivy hatramin'ny 7.0 km isan'ora, ahatratra 20 km isan'ora ny manakaiky any Morombe. Andinimpanonjy na anonjam-beny ranomasina, avon'ny onjy ray hatramin'ny 1.10 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, Anora-Ambaratra ary amafy izany amin'ny fiafaran'ny feptaona, ho avy atsimo andrefana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 7.0 km isan'ora. Ho avy atsimo Atsinanana kosa ny amin'ny faran'ny feptaona ka ho 7.0 hatramin'ny 7.30 km isan'ora. Andinimpanonjy ny ranomasina, anonjam-beny any natiorana. Avon'ny onjy latsaky ny 1 metatra, ahatratra 2 hatramin'ny 2.10 metatra ny anaty Oram-baratra. Analalava hatrany Kapitambra, Anora-Ambaratra ary amafy izany amin'ny faran'ny feptaona, ho avy atsimo andrefana amin'ny fitsiokan'ny rivotra ka ho 7.0 hatramin'ny 20 km isan'ora. Andinimpanonjy ny ranomasina, anonjam-beny any natiorana. Avon'ny onjy latsaky ny 1 metatra, ahatratra 2 hatramin'ny 2.10 metatra ny any anaty Oram-baratra.